Fanomerabantsika tsy avindray tratra ity maraina ny alatsinainy faharoambin'ny folo volana janoary ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny an'izao maraim-baovao izao indray ahafahantsika mandray ny fahasoavany. Misaotra ihany koa izay manaraka tsy tapaka ny fandraisana ten'Andriamanitra eto ary mitondra ambavaka anao manokana izahay mba azo hery sy mba hampanantenana mandrakarivana ianao. Alohan'ny dirantsika ny amofinaina an'io dia hivavaka Tomboandriamanitra eo misaotra anao izahay amin'ny fofinaina mahavelona izay omenao anay an'io. Misaotra anao ihany koa mitarika anay handinika ny teninao amin'ity maraina ity. Miteza ianao hialoha lalana anay, miteza ianao hankahery anay sy hananatra anay indray ka ahafahanay mandray ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe Kristy ilay maneho an'Andriamanitra. Amin'ny Jaona 20:17-20 manao hoe fa ny Ray dia tia anareo satria anareo efa tia ahy ary efa nino fa nivoaka avy tamin'ny Ray aho. Amen. Raiky tahotra isika eo am-pibanjinana ny fahamasinana sy ny voninahitry ilay Andriamanitra izao rehetra izao satria fantatsika fa noho ny fitiavany rariny dia tsy hanamarina ny meloky saingy tsy ilayntsika ny hitoetra ao anatin'ny tahotra satria efa tonga teto an-tany Kristy mba haneho ny tena toetra an'Andriamanitra sy hanazava amintsika ny fitiavany Ray an'ireo izay efa natsangana ho zanaka. Tsy ny zava-mahatalanjona eo amin'ny natiora ihany no tokony hanombanantsika ny toetra an'Andriamanitra fa ny fiainana tsotra sy feno fitiavana izay niainan'i Jesosy koa izay naneho an'i Jehovah ho mpamindra fo sy mangoraka ary malemy fanahy mihoatra noho ireo ray aman-dreny niteraka antsika. Nasehon'i Jesosy fa Andriamanitra irery ihany no mendrika hitokiantsika sy hitondrana ny faniriantsika. Rehefa raiky tahotra isika manoloana an'Andriamanitra ka manafitra amin'ny fisainantsika ny voninahiny sy ny fiandrianany dia Jesosy ilay solon-tenany no asaina jerentsika. Ny hazo fijalian'ny Kalvareny maneho amin'ny olona ny fitiavan'Andriamanitra. Asehon'i Kristy amin'Andriamanitra fitiavana azy ilay mpanjakan'izao rehetra izao tamin'ny alalan'ny mpaminany no nitenenany hoe fitiavana mandrakizay no tiavako anao koa izany nampaharetako famindrampo anao. Amin'ny alalan'ny fahamendrehan'ny anaran'i Kristy no ahafahantsika manatona an'Andriamanitra ary asaina isika hitondra eo amin'ireo fizahantsoetra sy fakapanahy mianjady amintsika satria takany ireny rehetra ireny. Tsy sitrany raha amin'ny sofin'olombelona no amborantsika ny fahoriantsika. Amin'ny alalan'ny ran'i Kristy no ahafahantsika manatona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fotoana mahory. Toy ny fandrisian'ny Ray aman-dreny eto an-tany ny zanany hanantona azy amin'ny fotoana rehetra no hitaoman'ny Ray antsika koa hitondra eo amin'ny faniriana sy ny zava-manahirana antsika ary ny fankasitrahana sy ny fitiavantsika. Azo antoka avokoa ny teny fikasan'ny tsirairay avy matoka itsika fa tena mamita ny teny fikasan'ny Kristy amin'ny fiainan'ny olona dia Jesosy no antoka sy mpanelanelana antsika rehefa nanome antsika ny loharanom-pahalalana rehetra ilaina izy mba hanana toetra tanteraka isika. Dia izany no raiso hampinganao aoka azo hery amin'ny alalany isika ary izy no ho tompo sy mpamonjy antsika tsirairay avy. Amen. Afaka isika misaotra anao izay ry rainay tsara indrindra noho ny amin'izany teninao izany dia rinay ho tanteraka eo amin'ny fiainanay ny fisianao ny fitiavanao ary ho tanteraka aminay tokoa ilay teny hoe fitiavana mandrakizay tokoa ny itiavanao anay ka hoy ianao hoe koa izany nampaharetako famindrampo ho anao. Aoka izany famindrampo izany ho aminay ankehitriny mba hahafahanay mandeha toy ny zanaky ny mazava. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Isa
miaro